Salamadoly manokatra Facebook aloha vao tonga manokatra Facebook tonga eto amin'ny tanàna dia gaga io fa tena inona ty tolon'ny vahoaka malagasy mpiara-mivavaka ty ohatra ny mandeha any amin'ny tsisy. Nareo ny zavatra misy tonga dia izay tena resaka no alefatsika no resahantsika betsaka tsika ny menomenona betsaka koa ny tonga saina tsy mitovy moa zany le menomenona sy ny tonga saina tsy mitovy hoe inona ty gouvernement ty manasiny amin'ny feo aloha sy marikenta kely za tsy manavina za sady menomenona ny tonga saina ihany koa tadidiko tsara vao nitsangana io gouvernement io tao amin'ny mirako tao nisy nanoratra hoe on n'a pas le droit à l'erreur fa samy misaina tsara à partir an'izao dia inona moa zany fa dia io l'erreur fa nitranga. Ny erreur voalohany dia ity le mot le hoe refondation io moa zany hatramin'ny voalohany. Izy koa mbola variana tao amin'ilay lasa Rajoelina dia tsy nisy nandinidinika mihitsy hoe ahoana sy ahoana ny fandehany. Io le refondation zay ny erreur voalohany. Le refondation ke zavatra réorganisation ohatran'ny hoe correction et refondation zay ny atao hoe refondation amiko aloha zany hoe lizy juste hoe misy avadibadika fotsiny avadibadika raha ohatra atao resaka ny arabe dia ohatran'ny zavatra efa misy fa avadibadika fotsiny dia solosoloana eo zay le refondation. Fa raha ohatra atao hoe tonga dia andao réforme hafa indray zay tonga dia changement radical zay ny erreur ray. Réforme zany tonga dia nirafitra miova tanteraka raha ohatra tsy dia mazava zay dia tonga dia atao inona filazazy tamin'ny andron'ny Rosiana reny inona moa perestroïka tonga dia seka avy zany hoe inona fotsiny sao dia misy natoboky reo avy eo rafitra ny tena izy réforme. Izao tsika zao efa ao anatin'ny zavona zay vao mahita an'ilay hoe ovay le rafitra nyrosy ilay tolona mandeha eto tsisy afaka izesta mihitsy hoe zay ny tena nanala ny Rajoelina tsisy an'izay eto fa raha samy hitahizany zavatra nataony mitapitra eto ny andro fa tsy misy hoe zay ny tena nanao azy na ny kapisaty ny tena nanao azy na ny vahoaka ny tena njoro non mitambatra atao daholo tsika dia niaraka atao daholo dia zay vita. Dia ny stop moa zany izy no satria ny stop tapoka le tolona satria lasa Rajoelina dia ohatra ny andro fotsiny rehetrarehetra ohatra ny olona miandry teatra ao mijery teatra hoe isinona indray zany zao à partir ny teo dia lazaiko ny zavatra ny teneniko tena lasa rafitra forcine daholo mba tsy tenako hoe micmac nanomboka teo amin'ny fametrahana ny président ny assemblée nationale zay dia nitoy ny catastrophe nametraka an'le prime ministre fantatritsika tsara na zara mahafantatra an'le prime ministre dia après moa zany iny tonga indray fananganana ny gouvernement dia iny izy iny tsika tsy kritika ahako ny fomba fiasan'ny gouvernement fa misy kosa aloha tena hoe tena natao hoe izy sy vodina obelona tena misy tête de con tena tsy possible ary misy tena micmac tsy possible ao tena tena mandinika zareo jereo tsara hoe gouvernement misy tena hoe triangle reto tsika misy tena cercle misy eo hoe zao azonareo zay le izy dia lasa ohatran'ny tsy possible normal be dia mandeha moa zany izy
dia nahodina alefa zany hoe le rafitra fa nivoaka indray zany rehefa avy eo ny antso avy eo hoe raha vao zay ndray zany moa nivoaka rehefa avy eo hoe raha vao ny assemblée raha vao ny CNI raha vao ny ACCA raha vao ny antemnera etsetra etsetra iny nefa nyteniny madame Mianitra ministre hoe zahay tsy manana fotoana andravana ny SSC zay tsy manana zo andravana ny SSC mbola resaka avy koa ny antemneram-pirenena resahany koa tsy hanana zany fotoana zany ary tsy manana zo andravana zany ho aisarytsika zay zava-misy zany zao dia inona ny zavatra tonga any amin'ny fisamborana rehefa avy eo tonga ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia filarana mankany avoloha iresaka amin'ny ramika zay daholo no zavatra misy hatramin'izay efa firy andro zay iresaka amin'ny kolonelina zay aloha zany ny asa misy zay aloha zany ny asandreo ao ity tsy mampanina miteny azy satria tsy ho hita mihitsy na hoe na izy satria pakasary za tena nanakarama mihitsy mamoaka vola paosy mihitsy nanakarama hoe pakasary jereo inona ny zavatra miseho avoloha inona ny rapport azoko laisse tomber Marco laisse tomber olona mitady seza daholo zay ny zavatra misy any dinosaure politique mitady plasy mitady toerana ny fanadihadiana atao tena tsy raha andro na roa andro mitady place dehors pour 2 ans ary ny loha dia tsy mba misy hoe akaina ohatran'izany hoe arenao miresaka raha ohatran'izao fa tena tsy maintsy miresaka amin'ny ramika daholo zay tonga izy mandray ary nefa izy tsy mba hoe olona folona roapolona telopolona dimapolona zato tsy zany olona firifiry ohatra zay koa ny ministera sasany tovy fa zao moa zany mbola période-n'le fandraisana olona fandraisana vahiny y compris ny vahiny dia ao koa ny resaka iny ty resaka nomination miloza an'le izy dia zao miloza amin'le izy ny infiltration zao many iny ny infiltration zany tsy voasakana iny fa le fitavozavona mihitsy le miramina sy le tsy fahazakana n'le andraikitra raisy ny tena le olona mipetraka eo misy zany tsy tafavoaka misy tsy miendrika an'le toerana akory fa dia ao moa izy dia iny benga dofotra erreur plus erreur eo tsika zany zao entsika moa zany le fitenin'ny mpona politika le hoe miditra mikion-dalana tena mazana be tsika ny firenena amin'izao fotoana zao zao io aniva tsy mikion-dalana antsika zao dia eo tsika ny midofotra ary tomobile moa zany dendanao dérapage non contrôlé ihany ny tranony ny tena gravy amin'ilay dia zao nivokany tena izy nivokany manome vahana manome fotoana an'le adversaire azonareo zay ny tena vokatra zay ny tena gravy amin'le izy manome vahana an'le fahavalo an'le adversaire tena manisy kiry raha duel moa zany iny any Dubaï iny on s'en fout na misy ara ny onono hoe iveriny raha duel avelo iveriny amin'izay taon'izay tsy mila kapisady tsy mila zenizay tsy mila zenika tsy mila zenik raiky je m'en occupe fa ny amin'izao aloha
niady va metsika vahana izy le ady va metsika vahana dia ry mpanambola ry lava orona sy ny franc-maçon zay reo mahafantatra tsara ny faiblesse ny malagasy fantany azonareo izy tena mahakamo be mieritreritra ny zavatra ka zao ny zavatra ino moa zany no nitenitiko zany tena mangataka re tompoko mangataka re tompoko raha ohatra ianao fanjakana dia mba ino le vahoaka tsy misy lalàna tsy misy institution nosoratin'Andriamanitra ao akory mididy folontsika efa samy nandika daholo fa olombelona nanao ny institution io mba tsy tenenako azy eo copie-coller akory raha izy raha vahoaka ianao dia andeha hiverina indray ve atao formula atao tsenjery indray ve hoe andao irahina andao mijoro andao misaha masahy fa tsy tokony efa andeha ho azy ve le izy zao za eto moa zany Facebook leto azay maha Facebook fanona hevitra fa raha ny hevitra dia noho ny vahoaka raha vao zay azo ravana dia sambory zazo samborina zay tokony samborina zay tokony ravana fa tsy hoe ka tsy mety ny fanravana satria efa nanaiky ny ACC dia zao non ty ara ndray andro any tonga ny aizina dia ozy ny ACC hoe ka tamin'ireny zay menacé zareo dia voaterina anaiky inona no lazainao eo ireo zavatra fantatra olona mpandainga daholo olona fantatra hoe olona nrabolesy rahalay razoela daholo ao amin'ny ACC da ao ny lainga ao fitaka tsy mamorona akory fa samy matadiditsika miverina amin'ny fisamborana dia zao hevitra ny aho izy maninona raha moa raha atao ohatran'ny fanaon-jareo ihany nanaovana azy mahafantatra tsara nareo ny an-jareo na vao maheno izy na siosio fotsiny ary dia tonga dia samborina atao ny sarika mpandriana na tonga dia samborina eny an-dalambe dia alefa nanaovana audition tsotsotra eo dia tonga dia MD any ampigadrano miandro roa taona telo miandro ny fitsarana roa taona telo taona dimy taona ataovin'izay koa ny atao amin'ny any ny atao tody tsy misy fa ny atao miverina ny fa fantatra zao olona tokony samborina dia sambory aloha dia ampidiro dia amitenenina fotsiny hoe miandry fitsarana fa nitsika amin'izao fotoan'izao fantatra hoe tiana anao an'izao dia mandeha fanadiadiana dia rehefa avy eo dia mandeha fikarohana dia mandeha mandadare dia mandeha lasa ihany le olona amin'ny farany efa avy eo no ara mbola gaga koa hoe misy fanasana na any ananina misy fitokanana zavatra ity le olona nieritreretina hoe samborina mandehandeha tsara mijaridina tsara izy zay tsy mamorona fa zany ny zavatra misy fa sambory dia gadrao afarany mazava be mbola ao anatin'ny tolontsika ka ho ravana ave l'Assemblée nationale fa ao misy fakapanahy be ao fanana ve ny institution lafimpanjakana ho kasena ve la constitution io ny tenen'ny madame mianatra koa io raha io kasena dia tapaka ny fanampiana avy any ivelany ny vola ozy ny vola avy any ivelany ny vola nga efa ny hatramin'izay nga nisy vola efa niditany paosiny vahoaka ny ACC reo ahoana
na efa nanao nomination ary na efa nanao accord ary reo a ho ravana sa tsy ravana zay de reto lavaorony reto a reto fournisseurna soliky reto reo fantatsika sao ny areo a de iny afatatsika azy sakaizany mipandresy izy tsika zay ny lavaorona aveo mbola ho resantsika manokana fa zay ny teneniko hoe nahatonga ny tenandreo ny tokony atao a zay tokony samborina de sambory le tena fantatra hoe olona meloko zao tsisy falifaly politika akory non de zao aingana de aingana fivadik'io raha ohatra ka mitraine fa io tena vetivetika ny fivadik'io fitsaram-bahoaka raha ohatra an'izao tsy misy hoe 13 mai na Ambohijatovo io fa io tonga de iny direction any amin'ny devant domicile le ministre mihitsy na ny député amin'ny fitsarana ny ninina raha izao ny fandehany ny tolona amin'ny ty foana ary tsy mijanona ny tolona raha tsy mahatoko valeritsika sy tsy matahotra zany zay na kiandarany gros bonnet rehefa mahatoko valeritsika ka tsy matahotra tsony a tsy hoe amin'ny fity de efa midy any an-trano a zay vao mijanona ny tolona zay ny tiako tenenina fa raha tena anao tsika raha tena hoe anao koa de efa samy tena anao ihany a maninona moa tsy hevitra ny vaminamako tena zaiko anareo ty maninona raha tonga moa de atao fotsiny hoe nationalisation totale ny énergie ny communication ny banque ny industrie de au moins à 50% de zay tsy d'accord mipitika de hoe tsy ratsy zany hevitra raha zany miresaka ny fitsarana indrindra ho an'ny madame ministre fournisseur-nay fo satria niaraka ny tolona tetotsika naka-engagement ianao madame le ministre betsaka ministre ny fitsarana mipetraka teo fa ity hafa ity tena tonga de mazava be ny lalana manenjika an'ireo mafia eo ny tena tokatongavana ke zany tsy hoe ministre ny fitsarana de mipetraka mafaka matoritory fa mazava be eo amin'ny tableau manenjika amin'ny mafia zay nanao teo amin'ny tanana mipelman ireo mafia eo zay zany manenjika amin'ny mafia zany raha ohatra tsika hoe Italie tsy mifamono rehefa niendrareo ny juge sy ny avocat ny azy nataony mihinana tamin'ny ampinaniny de zay mahatonga iteny eto arovy tsara reo ministre fitsarantsika io sécurité maximum fa izy samy mafia tsy famono fa ianao le mpitsara ianao le avocat na mpitsara nina manenjika an'le mafia no ambariny le rony de fotsiny tiako kapitana de zay eo amin'ny toy ny tolona hitatsika eo salut daholo